Ho an'ny Kmf Cnoe dia ny fifidianana ihany no ahafahana mivoaka amin'ny krizy ary efa miroso amin'ny fiofanana eo anivon'ny distrika izy ireo izay novatsian'ny tetik'asa PACTE vola kely ny fotoana ahafahana mampianatra ny mpifidy amin'ny fampiasana ny bileta tokana raha ny voalazan'izy ireo fa tokony ho vita ihany izany raha toka miara amin'ny salahy anefa ny rehetra. Folo amizateo ireo tompona ndraikitry ny fifidianana iny anivon'ny distrika no nanaraka ny fiofanana no karakarain'ny Kmf Cnoe izay notoanan'ny tetik'asa PACTE na projet d'appui à la crédibilité et la transparence des élections. Fiofanana izay miompana amin'ny fanaraha-maso ny fampelezan-kevitra sy ny fanomanana ny fiatrenan'ny fifidianana. Raha ny fantatra dia omaly no nivoaka ny modelin'ny bileta tokana izay nomenina ny fiarahamonim-pirenena ary dia irosona avy hatrany ny fanabeazana ny mpifidy. Amin'ny kasikan'ilay bileta tokana dia efa nivoaka nanomboka omaly ilay modely izay misy échantillon ihany ao aminay eo fa ilay modely nomena ny fiarahamonim-pirenena zany dia tsy misy sary ary tsy miloko fa noir et blanc. Dia ao anatin'ity projet PACTE ity dia misy ireo fiarahamonim-pirenena izay misy 5 no anao an'izay fanabeazana fanentanana ny olona fanazavana ny olona ny fomba fampiasana an'izay bileta itokana zay vao vita omaly zao paritaka zao le nazo fiofanana teto Antananarivo ho any amin'izay toerana izay amin'ny dia anomboka n'ilay fanazavana fa anazava amin'ny olona ny fomba fampiasana n'ilay bileta itokana. Ny fotoana aloha iaraha malala fa kely kanefa ny moa raha ny hain'ny filazam-baovao dia tsy ny fiarahamonim-pirenena ihany akory ny tokony anao an'izay andraikitra fomba fampiasana ny bileta itokana zay fa ireo mpisehitra raha mpifidianana rehetra. Nitondran'ny Kmf Cnoe ny heviny ihany koa ireo fitetezam-paritra samihafa izay ataon'ny kandida maro ankehitriny. Tsy voararan'ny lalàna izany raha ny hevitry ny komity mpanara-maso ny fifidianana. Arao ny lalàna nefa ny zava-misy moa ny lalàna dia tsy mametra misy hoe le pré-campagne satria raha jerentsika ny lalàna mikasika ny code électoral dia tsy misy hoe tsy mahazo manao fitetezam-paritra ireo kandida ka izay zany zao anisan'ny zavatra lohahevitra anankiray izay hitondranay fangatahana fanavoazana amin'ny lalàna mikasika ny fifidianana izay ho avy amin'ny manaraka. Manoloana ireo izay mitsipaka ny anatanterahana ny fifidianana dia nanambara ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Kmf Cnoe fa maro ny olona izay maniry ny isin'ny fifidianana. Tsy maintsy misy ihany ny tsy mariska ho ny sekretera jeneraly saingy tsy misy vahaolana ivoahana amin'izao toedra raha lalovan'ny firenena izao afa-tsy ny fifidianana.